tsy mitsahatra mihitsy ny mamerina sy manatranitra hoe ny anton'izao fotoana izao dia Jesosy Kristy irery ihany. Aza vela ho ny tenin'ny olona no nitaonanao makaty. Aza vela ho ny tenanao no mitaonanao makaty. Fa reseo lahatra ny ao amin'ny fonao hoe matoa tonga aty dia satria nitao amin'ny fany masina, satria Jesosy no nikasika. Raha vao diso ny motivation antsika ty am-panombohana dia mila mitandrintsika sao dia ho diso koa ny motivation antsika rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra. Ny fahamarinana dia tsy maintsy hatreny am-boalohany dia fahita, fa tsy hoe ny ampovoambao vao metazana. Izay mahatonga Jesosy miteny hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izao no toko 410 dia ny fahenina. Hivavakantsika mivonatra an'Andriamanitra tsika ankohaka hideran'Andriamanitra ndray tenin'Andriamanitra fa zao aza tonoana mihitsy fa Jesosy Kristy no anton'ity fotoana ity. Manasanao hitsangana raha sitraka ao mivonatra an'Andriamanitra. Ny antom-pitsoronao, ny antom-pitsangananao mihitsy dia ataovy ho Jesosy irery ihany. Rehefa marina ny antony mandrisika tsika hanao zavatra anankiray dia voatahiry ny fitsorontsika tsiraray avy. Vavakantsika ary. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay ny amin'izao fotoana izay mbola omenao anay izao indray Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fiarovanao sy ny fitantanana anay Andriamanitra nandritra n'iny herinandro iny. Misaotra fa tsy mbola nanary anay ianao. Misaotra fa eo foana ianao mampianatra sy miteny manangana sy mampahery ao anatin'ny fotoana rehetra. Jesosy eo, ao anatin'ny fotoam-pahangina ny zavatra rehetra dia aoka ny teninao irery ihany Andriamanitra no ananatra sady hoarahinay. Ao anatin'ny tabataba ny zavatra rehetra, ohatra ny te hanolo-tsaina, te hitarika anay, te hampianatra anay ny zavatra rehetra. Fa marina aminay hoe ny tokana izay enoinay dia enao miteny Jesosy. Aoka tsy ny fahazaranay tamin'ny lasa, tsy ny fahaiza manao anay androany akory. Fa aoka tenao zanaka marina izahay, satria fantatray fa tenao dia milaza fa nitao hoe zanaka marina, ny tena zanaka dia izay manaiky tarihin'ny fany masina. Androany dia manaiky izay Andriamanitra. Tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay Andriamanitra iray, mba hahafahanay mahatanteraka izay efa nisoratanao anay tsiraray avy. Ampianaro izay Jesosy, hitoetra ho mahatoko mandrakariva, anana ny toetranao. Eo anatrehan'ny zavatra izay tsy maintsy hioarana, zavatra izay tsy maintsy atrehina, dia aoka tsy nitoetra anay na ny fahazaranay Andriamanitra no entinay miatrika izany. Fa aoka ny fiasanao fany masina ao anatinay tsiraray avy. Jesosy eo, aoka tsy hiezaka izay ny anapirofa amin'ny olona manodidina fa teny efa niovy izay Andriamanitra. Fa aoka ny teninao Andriamanitra no ilaza ny ao am-pona tsiraray avy. Tahaka nanambaranao an Jesosy hoe indro ilay zanaka malalako izay sitrako indrindra. Miandrandra an'izany izay Jesosy. Eny Tompo, mba mananteny zahay. Iova tanteraka mihitsy izay Andriamanitra, ary amin'izay fotoana izay ianao mihitsy niteny hoe sitrako ianao. Vavaka izay Jesosy amin'ny fahatanteran'izany. Mino izay Andriamanitra, satria Jesosy mihitsy nefa niteny fa izay mino ao dia nasa tokony ataony koa. Jesosy ndreto izay Andriamanitra, manolotra ny tenanay eo am-pelantananao. Ampanaiky momba ny rehetra eo am-pelantananao. Hanolotra ny miafina indrindra eo amin'ny fiainanay. Hatramin'ny miariary indrindra eo amin'ny fiainanay. Atolotra ianao antsafidy izany Jesosy. Raisy dia volavolao, raisy dia ataovy amin'izay tianao. Aoka aneo anao ny fiainanay Andriamanitra, satria ianao no antom-pisinay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ray ny amin'ny fiainanay, misaotra ny amin'ny ankonana. Ataontsika hisaotra an'Andriamanitra. Asaiko ianao hisaotra an'Andriamanitra dia irao ny tomponao. Asaiko ianao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny antsipriany. Isaora izy, ankalazao ny anarany masina. Sarato mihitsy ny tananao dia miovonahitra Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao. Isaora izy ankalazao ny anarany. Misaotra Jesosy, mpitarika mahay ianao, mpiady mahay ianao, mpampianatra tsara indrindra ianao. Eny misaotra Jesosy, ny amin'ny fanoloran'ny tenanao ny azo fijaliana izay anatrehanao Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa nitsangana ao anay ianao. Misaotra Jesosy fa ianao mbola miady varotra ao anay hatramin'izao. Misaotra Jesosy fa tsy very izahay noho ny aminao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahirizanao ny ankohonany tsiraray avy, ny asanay Andriamanitra. Ny tena marina Jesosy, tsy ny contrat de travail no mitazona ny asa Andriamanitra, fa ianao no miazona amin'ny fiainana tsiraray avy. Misaotra Jesosy fa fitiavana ianao.
misaotra Jesosy fa mendrika ianao. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Tsy misy mendrika anao dia tompontsika eo. Salamo fahina amby sivifolo. Andiny voalohany sy faharoa ihany ny vakitsika. Salamo fahina amby sivifolo. Andiny voalohany sy ny faharoa no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fahina amby sivifolo. Izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: miraha firam-baovao ho an'i Jehova, miraha ho an'i Jehova ary tany rehetra. Miraha ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Amen. Ray tsara indrindra, ianao ilay mpamorona ny teny ao am-bavanay Andriamanitra. Ianao ilay nanangana ny tsiraray avy, ianao ilay manova ny fonay. Rehefa miova ny fonay dia miova ny teninay. Rehefa miova ny fonay dia miova ny masonay. Rehefa miova ny fonay dia miova ny fihetseponay. Rehefa miova ny fonay dia miova ny tonkiranay. Jesosy io, aoka ny fanahy masinao Andriamanitra. Mampihirahira ny tsiraray avy manomboka androany. Mba ho firana, mba ho vao ny ao am-bavany tsiraray avy Jesosy. Mba ho ilay mbola tsy reniny sofiny, mbola tsy niditra tao am-ponay akory no avoaky ny vavanay satria ianao no mitarika anay. Tao sandratsika samy vavaka izany amin'izao fotoana izao. Asarato ny vavakantsika teny mihitsy Tompo ampianaro anambara izay tianao ambarany vavako, hiteny amin'izay tianao lazaiko, hisaintsaina izay tianao saintsainiko. Ampianaro Jesosy, aneo anao mandrakariva, mba ianao ny hitarika Andriamanitra, mba ianao no ampianatra Jesosy. Ndao hivavaka ihany tsika dia ndao hiteny amafy amin'i Jesosy tsika hoe Jesosy misaotra fa manana ny rehetra, manana anao. Aoka tena vokatry ny fonao sy ny fahatsapanao mihitsy mahatonga ny vavanao misokatra sy miteny, fa tsy hoe olona no mitarika anao ilazan'izany. Sokafy ny vavanao dia rao Jesosy, raha te hitehaka ho azy ianao, raha te hiorakoraka ho azy ianao dia fotoana izao afaka hipoahantsika eo fanatrehany ilazantsika ny maha-izy azy rehetra, fa izy ny rehetra ilayntsika. Jesosy misaotra anao izay, fa tsy manana zava-mahory izay Jesosy manana anao. Ianao ilay Andriamanitra mameno, ilay tsy azon'ny olombelona fenoana. Ianao ilay Andriamanitra tsy afaka soloana toerana eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa afaka manana fahasambarana izahay, afaka miaina fiadanana izahay, tsy hoe tsy mamaky ady izahay, fa ao anatin'izany mihitsy Jesosy ny hatsapanay hery sy fandresena izay tsy avy amin'ny olombelona, tsy avy amin'ny zavatra hitan'ny masonay, tsy avy amin'ny zavatra anananay Andriamanitra, fa ilay avy aminao, ilay ianao tokana Jesosy Kristy mpamonjy anay no afaka anananay an'izany. Androany Jesosy dia mbola manamafy izahay fa ny rehetra ilainay dia ao aminao. Tsy any amin'ny olona ny famonjenanay, tsy any amin'ny zava-misy ny famonjenanay, fa ny famonjenay dia tokana avy amin'ilay tokana nafoiny ainy ho maty amin'ny hazo fijaliana. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy androany. Atao fitehaky ny olona tena manaiky an'izany, tehaky ny olona resy lahatra fa izay rehetra ilainy dia ao amin'i Jesosy. Amen. Ampitehaka mafy ihany dia ndao iorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Ndao iorakoraka mafy ho an'i Jesosy ny amin'ny fahamatsiany rehetra. Ndao iorakoraka mafy ho an'i Jesosy ny amin'ny fandresenao niatrika ty herinandro ity, niaraka tamin'ny fanamasina izany hoe fifaliantsika ny amin'ny fandresena. Ndao iorakoraka mafy. Alleluia. Ao tsara ventsika. Alleluia. Ndao tsika hirantiry ity dia tena hideran'i Jesosy ataovy tombony atsika indray ny afaka misaotra azy, aza misy adonona ny fitahiany rehetra. Ndao andio anatrehany izy ny mamatsy atsika isan'andro. Amen. Ratsika te azany. Easy mama tell you something, mama tell you something.
Jehovah Shammah, Ramatawajoti Manume, Viadana Nawaye, Jehovah Shalom, hey, 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 Thailand, how I'm now, Tareti like way, how I'm now, Tareti like way, how I'm now, Tareti like way, how I'm now, Satendisi can get there, come on, this is so. That's how I easy Mama Tanisanat, Jehovah Jireh, Anasitanat, Rasenja Marar, Jehovah Rapha, Simadawa, Yaraka, Jehovah. Oh yeah, Ramatawajoti Manume, Viadana Nawaye, Jehovah Shalom, yeah, yeah. Thailand, how I'm now, Tareti like way, how I'm now, oh yeah, Tareti like way, non Betty like way, non Betty like way, how I'm now, Las ovejas no te han fight, eso ya. Kerken im zavachafaka yen fita kan devul mubanay. Oka Jesus toetra matoky izay satria ianao ny rehetra ilainay. Androany zay dia anamasina ny anaranao. Ity ianao ananjanao. Oka tsy hoe himolotra fotsiny andohaliantsika eo anatrehan'ilay mpanjaka. Fa oka anaiky hihetra eo anatrehany. Tsy antery fa vokatry ny fitiavantsika azy. Halleluja. Dia rainay ny anaranao Jesosy. Sandrata Jesosy. Sandrata Jesosy raisy ny toeranao. Sandrata ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. My
ara-mandondona eo baravarany fona ianao dia tsy ho lavinay, tsy ho dinay marenina, tsy ho dinay tsy hita fa raisinay am-pifaliana ilay namonjy anay. Jesosy ataovy tonga atmosferanao zao fotoana izao. Aoka hidina eto ny fanatrianao. Ny fanatrianao hifato anatinay fa fantatray fa afaka tonga afo mirehatra mamaivay, afaka andrehatra ny manodidina anay izany. Mireheta ty anatinay fa rehefa feno anao zay Jesosy dia miova avokoa ny fomba fijery rehetra, miova ny fahatsapana, miova ny fahatakarana. Jesosy ilay tontolo misy anao ny tianay ahitana anao androany. Te hihoatra ilay hitan'ny maso sy tenen'ny olona izay Jesosy fa teo amin'ilay tontolo misy anao dia ianao ilay miteny hoe izaho mijery eo, hijery anao izay Jesosy androany satria ny fanatrianao dia lanitra ho anay. Isany toanao ety an-tany, fitiavana tsy manam-paharoa, tsy misy eto an-tany afa-po. Jesosy anao ilay rano feonao. Lazao fanatrehanao no lany
Manaraka mafy aman Jesosy. Dia mahazo toerana tompoka azafady. Tonga fotoantsika hamerenana voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'izay nataony tamin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Manona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy dia tonga eto hanome voninahitra an' Jesosy tamin'izay rehetra nataony. Ny voalohany hijoroka volombelona efa volana maromaro nisy narary foana tato amin'ny ilakiboko. Dia rehefa tena politra tepipiny dia marary foana. Dia vao maika tena marary be ilay izy. Dia tamin'ny fotoana rehefa tamintsika ilay mivavaka tany Ambaranjana niaraka tamin'ny pasteur Zao iny dia nivavaka izy tamin'iny fotoana iny. Dia zao no teneniny hoe mety tsy eto izy nataony ianao mandray ilay fanasitranana fa mety eny an-dalana, mety eny an-trano. Dia ho an'i Jesosy ny voninahitra fa rehefa tonga teny an-trano dia tsy henoko intsony ilay izy. Dia mandraka ity ny androany tsy henoko intsony ilay izy fa Jesosy ny nanasitrana anazy. Manaraka tamin'ny nisy fotoana nijery maso, dia rehefa nijery maso dia zao no tenen'ilay dokotera hoe ary ianao izy natao misy diabeta. Dia efa niororo tamin'izay fotoana izay hoe tena enjana izany. Dia rehefa hoe misy diabeta izany dia za moa izany tsy nandeha tany amin'ny dokotera hoe nijery fa teny an-dalana teny foana. Dia misy fotoana amin'izay dia mamanay moa izany mamavadiko misy diabeta izany dia mitsabo izy izany. Dia ilay aretina izany ohatsa ny hitako hoe ohatsa mitady mitovitovy izany satria ilay ohatsa ny hoe reraka be izany dia reraka foana izany. Dia niteny tamin'ny mamanay hoe tena ohatsa ny mara dia ianao izy natao rehefa nitenen'ilay dokotera hoe misy diabeta ianao. Dia zaho dia navelako tany foana ilay izy. Dia tamin'ny fotoana amin'izay reto tongotra anankiroa reto nivoto be ny vodin-tongotra dia feninana tao amin'ny vodin-tongotra anankiroa tao. Dia rehefa feninana tao amin'ny vodin-tongotra anankiroa tsy afa nandeha mihitsy tamin'izay dia ilay namana moa izany ilay dokotera mpitsabo diabeta io dia niantso anazy mba hitsabo an'ireto. Vao tonga tany aminazy tonga dia hoy nataony aretin'olona voan'ny diabeta ozy nataony ty aretinao ty. Vao maika izany tena hoe dia io amin'izay andao izy nataony testena. Dia rehefa nitestena fa ho an'i Jesosy ny voninahitra fa tsy voan'ny diabeta. Inona moa no natsiarovako an'izany izany hijoroako vavolombelona eto. Maty ny diabeta ny rahalahy ny dadako tamin'ny 2 taona lasa izay tsy tsaroako ilay izy hoe misy an'izany. Fa tamin'ny fotoana nisy olona nijoro vavolombelona teto hoe nisy zavatra atao amin'ny kibony dia noho ny amin'ny fandraisana dia sitrana. Dia tamin'izay fotoana izay tonga dia henoko mihitsy hoe ilay anao iny koa ohatran'izay mihitsy nanaovako anazy. Dia izay no mahatonga anahy tonga eto androany mijoro vavolombelona manome voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ny nataon'i Jesosy. Farany tena farany misaotra ny tompony amin'ny fijoroan'ny mpanompon'Andriamanitra satria raha nijoro vavolombelona teto pasteur Zao ny amin'ilay hoe nisy namaky ny trano dia nanana toe-polo zareo hoe nisaotra an'Andriamanitra dia nisy fisaoran'Andriamanitra dia mivavaka ho an'ilay olona. Nisy zavatra ohatran'izay koa nitsanga teo aminay volana septambra tamin'ny herintaona dia lasa ihany koa ny télé dia lasa ny ordinateur. Dia tamin'izay fotoana izay teo izany le ohatrany hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa le toe-po tsy nanaiky amin'ilay misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa mbola nisy fotoana ihany aloha lasa nakeny amoron-drano jerevana sao dia eny ilay izy tetezana ihany jerijery izany hoe aiza ilay izy izany. Dia raha hitako ety ilay izy dia andehaka polisy moramora dia hoentiko ilay olona izay manana anazy. Ohatran'izay izany ilay toe-po tao anaty. Fa misaotra an'i Jesosy fa noho ny fijeroan'ny mpanompon'Andriamanitra teto hitako hoe nanasitrana tao anatin'ny foko ilay izy dia mamerina ny voninahitra ho an'i Jesosy Jesosy irery ihany nomena voninahitra. Merci pasteur. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy ihany no hijoroako vavolombelona eto. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Dia nandalo an'izay fisedrany izay hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Nefa koa tsika mila misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavany fa mahafantatra ny zavatra tokony mety ho antsika izy. Ilay izy ny zavatra nitranga dia izao hoe niteny tamin'i Jesosy hoe andeha ho an'ny fianaratsoa. Anisan'ny hamitany asan'i Jesosy amin'ny fianaratsoa. Dia tao anatin'izay misimisy tsara ny fahafahana. Dia ny asa fivelomana zany manitsaka an'ilay daty fianaratsoa foana. Dia najanona ilay izy. Satria hoe efa niteny tamin'i Jesosy hoe andeha. Dia nisy daty mifanaraka kely izay dia hoe andeha zany
fa tsy naveran'Andriamanitra raikitra le izy satria mbola misy karakaraina ny fiara dia saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiarovany satria raha ohatra ka nandeha an'le asa dia tany akodaoda tany mety mpanina dia vao maika problema be dia vao maika tsy tanteraka ny asan'Andriamanitra dia tena hoe misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra satria tsy voatery hoe fafahana sy asa fa le fiarovan'Andriamanitra teo dia mila tsika zany misaotra an'Andriamanitra foana na tsara na ratsy mety ratsy ilay izy hita maso fa Andriamanitra manana planina ho antsika dia izy hoe meteza ozy izy ho hiraka ho an'ny Kristy foana dia mila tsika tena hoe manaiky ny zavatra mitranga satria Andriamanitra manana zavatra vonina ho antsika dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany tompoko. Lo tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy asaiko ianao hitsangana alohan'ny vavahantsika dia te-hampirisika anao hoe mila miombona amin'i Jesosy personnel tsika tsirairay avy. Alléluia. Ny témoignage ny pasteur Lova zao tsy témoignage nao fa vokatry ny fiombonany tamin'i Jesosy dia ampahitan Jesosy ny ao am-pony Jesosy izy ny amin'ny fiarovany Jesosy ny lalakaleany melohany zavatra saika hitranga raha hoe nandeha nakany dia ankoatran'izay koa le rahalahy teo témoignage ny pasteur Jao zao tsy ho témoignage raha tsy miombona amin'i Jesosy izy dia eto tsika mifampizara témoignage be da be mihitsy fa tsy afaka hisitraka an'izany tsika tsirairay avy raha tsy miombona amin'i Jesosy personnellement manokana azotsika ve dia mila tsika tena hoe miombona amin'i Jesosy miray amin'i Jesosy mivavaka amin'i Jesosy manantona an'i Jesosy isam-batan'olona marina fa misy communion eto rapitso fa inona ny zavatra iombonanao amin'i Jesosy fa a partir ny fiombonanao amin'i Jesosy iny no isehoan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Ndao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny témoignage izay indrenesintsika teo asandrato ny tananao dia hisaory izy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tao anatin'ny fotoanany communion dia manasitrany ianao misaotra ny amin'ny ila-kibo ny sitranonao Jesosy mety tsy hoe teo no eo fa ao anaty fiombonana dia misy fanasitranana azo raisina foana. Misaotra Jesosy fa tsy manakana ny aretiny ianao tsy ho tonga eto aminay fa ny fanasitranana kosa dia azo raisina raha-potoana ao aorianany communion. Misaotra Jesosy ny amin'ny nanasitrananao ny diabeta izay teo amin'ny datomy am-ponina mampionina. Misaotra Jesosy ny amin'ny toe-po no sitranonao fa rehefa vaky ny trano possible ho very ny zavatra rehetrarehetra dia ao aorianany teny dia mampitodika anay ianao Jesosy tsy hoe andeha hitsingoloka ery amoron-drano intsony fa andeha hamotsitra ny toe-po hisaotranao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanovanao ny toe-po. Misaotra Jesosy fa nampitodika ny toe-pon'ny mpanomponao ianao andeha ho any fianaran-tsony. Mety misy zavatra navotsitra tao anatin'izany fa tao anatin'izany no nananany fahatakarana fa rehefa mitodika aminao dia misoroka loza ianao. Misaotra Jesosy fa hita meloa ny zavatra tokony amboarina tamin'ny fiara. Misaotra Jesosy fa nievite problème ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fandaharanao mihoatra ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'izay zavatra hitany maso-kafo ny vavanao dia isaotra Jesosy ny amin'ny zavatra izay mandalo eo amin'ny fiainanao fa planina tsara no nomanin'Andriamanitra ho anao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiainany tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny zavatra lalovany tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa ny teninao dia milaza fa manana planina tsara hieverana anay ianao. Misaotra Jesosy fa ampitondra tenin'ny mpanomponao indray ianao androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny vahaolana. Misaotra ny amin'ny fanasitrana. Misaotra ny amin'ny toe-po izay siblena ao anatin'ny teny mba hahafahanay miova mifanaraka amin'ny teninao. Misaotra Jesosy ny amin'ny vavolombelona dia eto izay dia mamerina ny voninahitra ho any aminao irery ihany satria ianao irery no mendrika an'izany. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra hiarana hoe amen. Andao tsika tiaka mafy an'i Jesosy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Falemerovatsika amin'ny anaran'i Jesosy mitendroany ty mampitsanganana ihany tsika dia mbola hivavaka tsika amin'izao fotoana izao mangatamy Jesosy ianao mba ho anana ny fitiavana mivavaka averika ihany fitiavana mivavaka satria ny vavaka no nataon'i Jesosy be indrindra tao amin'ny baiboly. Ny alina izy zara matory ny ataondra izy maika andravany olona fa maika ifandray le communion ny amin'Andriamanitra zany no tena zava-dehibe aminy fa tsy le fahagagana zay ataony dia mangatah koa ianao amin'ity androany ty mangatah ianao anana zany fitiavam-bavaka zany tsy maika le ahita ny zavatra vita an' Jesosy fa le ifandray aminy. Alleloia.
Sadataoro vavakao rainy tsara indrindra menarany Jesosy misotranao zay ny fitiavanao ny amin'ny famondraponao nanomezanao anay indray anyty androandroany ty aoka Jesosy hitombo anatiny nay tsirairay avy zany fitiavana mivavaka zany tsy ho tafandromandry zay tahaka ny tsy mahazo ainy zay raha tsy mivavaka zany de ho voninahitry ny anaranao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Afaka mipetraka tsika. Ao anatin'izany ihany dia voalaza matitiko fa 4 andiny farika mivapolo hoe miretatory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy mety ihany fanahy fa nofony tsy manan-kery. Marika 7:20 andiny fahavalo amby telopolo hoe miretatory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy mety ihany fanahy fa nofony tsy manan-kery. Ny fakam-panahy zany dia taka varavarana hidirana dia tafiditra ianao raha tsy ampivavaka. Dia amin'ny fotoana iny ianao no tokony hivavaka. Raha fantatrao zao misy zavatra ohatra hoe mbola mangedra anao nefa any am-piasana any ilay izy tsy maintsy handeha hiasa ianao, na misy zavatra mbola mamatotra anao tsy maintsy hifanena amin'ilay olona ianao izay mety hoe mety hitondra ilay fandavona eo aminao, dia zao mila mivavaka ianao. Tsy hoe atriako amin'ny anaran'i Jesosy ohatsy fa mila mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Aleloia. Miretatory izy sy mivavaha ianao. Zany hoe misy fiaretana zany ataonao, misy fotoana fohy amin'ny alina hitondranao mivavaka ny ampitsonao. Tsy hoe rehefa maraina efa hiatrika anazy ianao dia amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ozy mety anao zao na amin'ny anaran'i Jesosy hibebaka rehefa avy eo. Mety zay lasa ny farany. Fa raha tamin'ny alina zao ianao ohatra hiatrehanao ny androany, Jesosy le ohatran'izao le malaky mahazo anao ohatran'izao dia zao hoentiko anatrehanao io dia maraina ianao miatrika anazy mandresy ianao. Aleloia. Fa raha hoe atrehana fotsiny dia lasa mampiasa le teny fotsiny ianao fa tsy azonao le izy fa tsy ampiasain'ny teny. Miretatory ianao mba mahavavaka ve ianao alohan'ny atory, mba mahavavaka ve ianao alohan'ny atory. Ny mpianatra rehefa niaraka tamin'i Jesosy dia Jesosy efa name modely azy resaka vavaka. Izy mpianatra rehefa nirahany dia ny zavatra nitranga dia zao nitranga mifagagana, trangana maty, nahiratra amin'ny zamba, betsaka mifagagana ny zavatra nitranga dia tsy nangataka. Indray mpianatra manao hoe ampianary fagagana misimisy kokoa aho, ampianary fagagana mihoatra. Fa ny zavatra nasain'i Jesosy ho ataon'ny mpianatra, ary zavatra mba niandrasan'ny mpianatra mba hianarany amin'i Jesosy dia hoe mampianarana mivavaka. Mila faharetana zany ary mila tenin'Andriamanitra ihany koa zany, satria mivavaka dia fifampiresahana amin'Andriamanitra, fifampiresahana amin'izay nolazain'Andriamanitra. Ianao milaza izay lazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny, Andriamanitra miteny dia mamaly ianao arak'izay ihany koa. Fa ny zavatra tena lehibe dia zao mila maharitra mivavaka ianao ary mila mivavaka mandra-pandresy ianao. Fa tsy hoe mivavaka indray mandeha ianao fa mila mitohy mandra-pandresy. Tesalonianina 1:5-20 mivavaha ka aza mitsahatra. Rehefa matory ianao, za fa nisy fotoana tratran'izany ao anaty toromaso dia mbola manofo mivavaka. Tadidiko tsara tany Ambovindramanesa tamin'izay fotoana izay dia nisy rahalahy anankiray izay niaraka tamiko, Risara izay ny anarany, dia vavaka le tanàna nipetrahana amin'io trano tokana dia tantarain'ilay olona misy trano anankiray any amin'ny eo amin'ny 700 metra miala aminay eo angamba na 500 metra manakaiky. Dia izay nefa trano tokana anankiray dia rola zany ao. Dia tantarain'ny olona hoe rehefa tonga ny dalo izy dia mihazakazaka amin'ny lalana iny mandalo akaikikaikinay eo zany. Za zany dia vavaka
le situation koa mampivavaka dia vavaka fa raha le tena hoe fa tafiditra vavaka ianao dia lasa nofo le vavaka dia manofo vavaka ianao dia efa samy manontolo izao zay mirahalahy izy koa vavaka dia manofo vavaka amin'izay rehefa nanofo ny vavaka dia anaty nofo koa mbola miteny tsy fantatra koa amin'izay dia avy eo taitra be le rahalahy dia nidomina dia taitra azafady rahalahy ohatrany hoe nanabatavana azy fa tena nofo le izy dia nisy trano nasehon'ny tompo anazy zany tao anatin'le izy dia nandinika le izy mihitsiny dia taty aoriana ambodibonara le toby le izy le tao anatiny no hitako fa tsy le teo ivelany dia tao anatiny koa moa zany pasteur Rodolphe tamin'izany tao anaty hitako tao anatin'le izy zany moa zany dia voninahitra ho an'ny tompo fa tiako tenenanao hoe rehefa tia vavaka ianao dia lasa nofo le izy zavatra hirahirainao foana ny hira lasa mihira anaty nofo ianao lasa vavaka anaty nofo ianao fa tena mahatsara le izy ary amin'iny fotoana iny indraindray manaitra anao ny tompo mampiditra anao amin'ny nofo fa misy fanafiana ataony devoly misy fanaratsy ohatran'izany mety manafitra dia tairin'ny tompo ianao voazany vavaka vavahy dia faly ianao dia satria ianao mandresy dia rehefa miatrika le zavatra tsy maintsy ohatreanao ianao ny apitso dia izao no izy andresy ianao alleloia totsika hitsangana dia mangatah amin'i Jesosy ataovy tia vavaka hoe ary mivavaka ka tsy mitsahatra mandra-pandresy tsy maninona natoromasonao ary lasa mivadika nofom-bavaka any rehefa avy eo fa andresy ianao eo amin'ny anaran'i Jesosy ianao amin'ny fotoana rehetra Jesosy ny ahatonga anay andresy ny fakam-panahy izay arosony devoly eo alohanay dia izay ampivavaka ary raha mbola eo mpivavahana izay mihidy ho anay ny varavara ny fakam-panahy ary mandalo reraka fotsiny devoly dia mety tsy verina ntsony izy hoe ty olo ty efa tsy ahitana hevitra ntsony amin'iny zany Jesosy ny zavatra andrasanay ary tianay izay olo fiombonana aminao amin'ny alalan'ny vavaka tsy miato makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta amen aloha tiaka mafy be an Jesosy dia indray mpanompon'Andriamanitra alleluia arabaona akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe mila mazoto mivavaka hoe amen nomen'Andriamanitra ny fahafahana faran'izay tsotra indrindra ahafahana mifandray aminy dia amin'ny alalan'ny vavaka dao antsika mbola hisaotran'i Jesosy satria mamarana ny herinandro maro ny zavatra mety mifamaofao ary raha renao le témoignage rehetra teo dia naverimberiny tompo le hoe misaora amin'ny zavatra rehetra dao antsika ianao azany sitrapon'Andriamanitra izany indray angony ny rehetra ao anatinao dia ankasitrao ny tompony amin'ny zavatra rehetra nitantana anao izy hatramin'ny fiandohan'ny herinandro ka hatramin'izao adivy faran'izao ny herinandro ny ny vavaka anao izy ary namaly ianao mety tsy ilay nangatahanao amin'ilay itianao hita sy le fotoananao fa zavatra sura dia mihevitra sy misainanao izy misaora azy misaoran'Andriamanitsika tsiraray hafa mbola velonay sao matsara nomena tombonandro velona nahita ny terinandro ty zany tompony isaora isan-kasitrahana anao tokoa eto amin'ny fanatrehanao izay ny manofahofantanana mamerina ny voninahitra fa zay toy izao Jesosy dia tena ianao ny fahasoavanao misaora betsaka ny amin'izao herinandro izao teo ianao niaraka taminay miaraka aminay mandrakariva ianao manangana manitsy mampahery ary misaotra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy satria tsy avelanao ho varim-barina misaotra ny amin'ny teny rehetra izay nomenao tamin'ny herinandro ty ireo mpanompo rehetra izay nampiasainao nampiteneninao misaotra ny amin'izay takatry ny sainay fa indrindra mianatra trano izay miaraka aminao mankasitraka sy misaotra anao amin'izay tsy takatry ny sainay avelanao hitranga asainao lalovanay nefa izany rehetra izany dia araka ny voalaza romana toko avaly hoe miara-miasa aso zay ty an'Andriamanitra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen ny anaran'i Jesosy amen dao tsika hiteka mafy tsara ho an'ny tompo
mahazo toerana vetivety a ny amin'tya takariva itya indray. Sokafantsika ny bokyny Joba toko 7:20 ny 5:20. Joba 19:25 dia omeny tompo amin'ny alalan'izay a ny loha hevitra rahantsika fampaheretindray a androany. Maninona moa no mifampahery? Satria misy fotoana reraka, misy fotoana kivy, misy fotoana ohatry ny raraka, indraindray ohatry ny tsy hitanao izay finoana hosamborona sy hoentina, ary zany no ilana ny fotoana toy izao. Sokafan'Andriamanitra izany fotoana izany mba hahafahan'ny fanatrehan'Andriamanitra mampahery a ny zanany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny a. Kanefa raha izao dia fantatra fa velona ny mpanafitra ka hitsangana any am-parany eo ambonin'ny vovoka izy. Amen. Eto a dia Joba no mijoro avolombelona ary ny fanantenan'i Joba natonga azy tsy ho kivy tanatin'ny zavatra sarotra izay lalovany a dia ozy izy hoe fantatro izy izy fa velona ny mpanafitra. Fantatro fa velona ny mpanafitra. Romana toko 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy a. Nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Joba ny andrandra mba ho velona ny mpanavitra azy, ary tsy izy io mpanavitra azy io a fa Jesosy. Romana toko 5:1 a dia izao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha Joba nilaza hoe velona ny mpanavitra dia zasy ianao kosa tokony hiteny hoe za velona ho an'ny mpanavitra. Ary izay ny loha hevitra androany a nampitondraina ny lohateny hoe za velona ho an'ny mpanavitra. Afaka hiara-mirina an'izany hoe zasy ianao isa 2 za velona ho an'ny mpanavitra. Amen. Ny fanavotana na ny rédemption dia zavatra sarobidy anankiray matetika tsy voaresaka nefa tokony ho resahana ao anatin'ny famonjena, satria ao aorianany famonjena dia fanavotana. Possible ny olona vovonjy fa mety tsy mahafantatra ny asarobidin'ilay fanavotana dia manaonao foana dia votsitra indray ilay famonjena. Ny rédemption na ny fanavotana dia fitambaran'ny famonjena sy ny fanomezan'Andriamanitra anao a ny fanjakany. Ozy ny asan'ny apôstôly toko 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Jesosy no mpamonjy ary izy ihany no mpanavitra antsika. Vokatry ny famonjena dia olombovonjy zasy ianao, tsy mpanota intsony fa olona voavela eloka. Vokatry ny fanjakan'Andriamanitra izay ampidirina ao anatinao, izay ilay fanavotana, dia lasa azonao raisiny Jesosy, miditra ao anatinao Jesosy, lasa zanak'Andriamanitra zasy ianao ary tsy mamerin-keloka intsony. Fitiniko izay point kely voalohany izay. Ny famonjena dia hatonga anao ho voavela eloka, fa ny fanavotana dia ny hatonga anao ho tsy mpamery keloka, tsy mpamerina eloka. Rentsika hoe misy zavatra samy hafa be vao anatin'izany, samy hafa be. Satria rehefa mivonjena ianao dia fafana ny passé anao, fa ao fanavotana mitandrina ianao mba tsy hiverina amin'le tsy nety tany amin'ny passé anao. Araka ilay voalaza amin'ny pasteur teo hoe mivavaka mba tsy hiditra kizo, mba tsy hidin-kizo, tsy hiditra any amin'ny fakapanahy. Ny fakapanahy dia invitation, ny invitation azo raisina ary ny invitation azo lavina. Nomen'Andriamanitra anao ny tanjaky ny fanapahan-kevitra tonga anao afaka hiteny hoe za tsy hanota.
zay le fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ho profo fa navotana ianao. Ny olona navotana dia mametraka an' Jesosy ho tompony momba azy ray manontolo. Tsy tompony tenanao intsony ianao rehefa fantatrao ny asaribidin'ny fanavotana. Fa maninona moa zany le apokalypsy 5:10 teo, averina kely le tena zao dia minaran'ny tompo. Efa nataonao fanjakana sy mpisorona. Misy dika teny anglisy ve azafady tompoko? Is there an English version of the... Please. What? Vetivety. Misavatra anankiray izay a, rasy vetivety. Ianao io nony amin'ny fanavotana. Zany hoe rédemption dia lasa mpanjaka. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe saotra tompoko. Kings and priests. Lasa mpanjaka ianao. Nakabazao dia falibitra dia mpanjaka. Ajao aza fa mpanjaka. Voalohany indrindra aloha manaja tena aloha ny mpanjaka. Zay voajaina izy. Ary ny fanjakana asain'Andriamanitra anjakanao dia ny filanao aloha. Anjakao aloha io. Mazava ve zany? Hitanao zay madisa le olona tonga dia ohatran'ny manjakazaka be. Zanak'Andriamanitra zay. Lasa zanak'Andriamanitra tsy mahalala fomba. Lasa zanak'Andriamanitra masika. Tsia. Rehefa nataon'Andriamanitra mpanjaka ianao dia natao anjaka amin'ny tenanao aloha ianao. Zany hoe vitanao ny mifeny fanjakana kelinao. Zany atao hoe mpanjaka. Mety migrevy ny vavanao fa vitanao no mampanjaka ny vavanao hifanaraka amin'izay tokony hijoroana satria ianao no mpanjaka natsangan'Andriamanitra hife ny vatanao satria nomen'Andriamanitra ny fahononam-po sy ny fahononan-tena. Korintiana voalohany toko fahaenina dia 7:10 anampy antsika bebe koa anatiny hoe fahafahantsika miaina zany hoe navotana. Naran'i Jesosy, ahoana ary? Moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolo ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo intsony asiko an'izay ianareo. Ny olona navotana dia olona mahafantatra fa tsy tompo ny tenany intsony izy fa manatompo ny tenany. Ary io tompo io dia Jesosy izay nividy atsika tamin'ny rany ary nanavitra atsika tamin'ny rany. Misy continuité zany le famonjena. Tsy hoe nivonjena fotsiny hoe dia mahazo manao izay tianao avy eo. Mova tsy le fanaovanao izay tianao ve navery anao. Ino tsara? Nanao izay tiana ne Adamaseva e. Inona ny zavatra nitranga? Corrompu ny tany ary tsy maintsy nisoro ny edena ary tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Dikan'izay tsy lalana mihitsy zany le izay tianao. Tenenina akaikinao. Tsy lalana hoe le izay tianao hoe. Andriamanitra ne tsy sarotiny e. Alefaso izay tianao e. Mitody njabaka voankazo tenenina fa tsy voarara dia mihitsy no hoanina. Zany le izay tiana. Tsy maintsy nidin'i Jesosy. Novidiana indray ianao satria namaro tena ho andevozon'ny ota. Ary tsy maintsy ny rany no nividianana anao. Lafo vidy anie zany ianao e. Lafo vidy ianao. Fa ny payen'i Jesosy zany ndao tsy kitehaka mafy tsara ho azy. Ataovy mirefidrefitra tsara ny tehaka ao. Fa nalafo ara ny vidiny. Payeny le izy. Zany hoe mahatonga antsika tsy tokony ho kivy. Inona ny zavatra tokony ho payeny eo? Raha ny sarotra indrindra sy ny lafo indrindra aza ny efainy. So dia manamaivana an'le vitaintsika mahatonga an'Andriamanitra mody tsy mahita an'le tokony ho payenako eo amin'ny fiainanao. Satria everina fa le tokony ho payena amin'izao farany volana izao no mavesatra. Fa le mipayen'i Jesosy, iny efa nazy efa vita iny e. Tsy ohatr' zany ny fiarahana amin'i Jesosy. Ka tsy efa vita iny dia modimodina fanina fotsiny eo. Tsy hodiana gisa. Mila miverina tsara mahatsapa teny hoe tompo. Raha tsy mividinao dia tsy tonga olona vaovao.
tsy maintsy nividinao aho vo tonga tompoko ianao sady seigneur no propriétaire tompony. Ny fanamasina ho anatsika ry havana dia manampy antsika androaka ny devoly. Zay androaka ny devoly sy ny toetrany. Ka ny délivrance tsara indrindra zany ray le toetra tsy mety. Ary zay no mahatsara ny auto-délivrance fa tsy hoe maika anao délivrance olona. Romana 5:9 maran'i Jesosy, Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy, zay rehefa hamonjena. Asan'ny apôstôly 20:28, tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanao ny fanamasinareo mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiany Jesosy tamin'ny rany. Point voalohany tonga Jesosy hamonjy. Marka 10:5-7 aminaran'i Jesosy, ny zanak'olona tsy tonga mba hotopoiny fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo maro. Luc 19:10, efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Luc 9:55, ny zanak'olona tsy tonga havery ny ainy olona fa tonga hamonjy ny olona. Jaona 10:10, za avy mba hanana ny fiainana sady fiainana be dia be. Tonga hanompo Jesosy, hanolotra ny ainy ho avitra, tonga hamonjy ianao izy. Tonga izy mba hanana antsika fiainana. Ino tsara ty fahamarinana ity? Tonga Jesosy hamonjy ny mantra. Amen. Tonga Jesosy hamonjy ny mpanan-karena. Ino tsara, za tsy teny hoe tonga Jesosy hampanan-karena mantra sy hampahantra, tsy zay resako hamonjy. Ino tsara? Hamonjy ny mantra, hamonjy ny mpanan-karena, hamonjy ny marary, hamonjy ny salama, hamonjy ny adala, hamonjy ny endry. Amonjy. Dia hoana paster raha marary, vonjena aloha. Iteo avy eo, fa vonjena aloha. Jery baiboly tsika, Lazarosy anie narary. Maty sa tsy maty? Vovonjo sa tsy vovonjo? Nefa narary. Le mpanan-karena ratsy fanahy, salama be izy, mitandrina be mihitsy ty karazana sakafo be dia be ty, mpanao trekina, mpanao jogging, mpanao izay ininina rehetra. Fa rehefa maty izy, tsy voavonjy. Tsy maty narary izy fa maty salama. Ka tsy azontsika faritana ny fahasalamana sy ny aretina. Le famonjena, hafa mihitsy ny famonjena. Ary zay famonjena zay le mila patsy ivona isan'andro sao dia miala ny amin'ny famonjena. Miala amin'ny mpamonjy ny fotsika. Faharoa, tonga Jesosy hanome ny fanjakany. Misy anankiroa le fanjakana nyresahan'i Jesosy, fanjakany lanitra dia ny fanjakan'Andriamanitra. Samy hafa ireo. Raha fitinina dia azo atao hoe mitovy ireo. Fa rehefa fakafakaina dia tsy mitovy ireo. Tsy mitovy mihitsy ny lanitra sy Andriamanitra. Ny lanitra dia toerana ny fironin'Andriamanitra. Andriamanitra mpamorona. Ary Andriamanitra afaka mipetraka ao an-danitra. Fa afaka midina izy eto an-tany. Ary rehefa maka leo azy io tany lanitra io ohatry ny seza, dia mifindra seza izy, asiany seza vaovao. Lanitra vaovao. Toatra raha maheno tsara tsika hoe samy hafa le izy. Matio isan'ny tena miresaka momba ny fanjakany lanitra. Ary manomboka eo Matio koa nefa dia miresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra ny apôstôly sy ireo izay nasena nanoratra ny évangile. Raha hijery ny zavatra mety tsy mampitovy azy dia ohatr'izao le izy. Matthieu 6:33 ny anaran'i Jesosy. Ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava be izany. Ny fanjakany lanitra izany tsy natao ho katsahana, fa ny fanjakan'Andriamanitra natao ho katsahana. Matthieu 12:28, raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no moako ny démonie dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao no mahatonga anao afaka hanonona ny anaran'i Jesosy dia mandroaka démonie sy devoly mba ho afaka eo amin'ilay toerana sy ilay olona ny devoly sy ny asany. Matthieu 7:21,
tsy zay rehetra manao amiko hoe tompotompo niditra amin'ny fanjakana lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay ny an-danitra. Ozy Jesosy raha te hiditra amin'ny fanjakana lanitra dia mila manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tena kikinao raha te hiditra amin'ny fanjakana lanitra hoe mila manao ny sitrapon'Andriamanitra hoe. Marka 9:47 aminaran Jesosy, raha masonao manafotoana anao esory ala, fa tsara ho anao niditra tokamaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra no manana maso roa nefa rinany amin'ny elo. Matteo 18:9, raha ny masonao manafotoana anao esory ala izy ka rio afaka aminao, tsara ho anao niditra tokamaso amin'ny fiainana no manana maso roa nefa rinany amin'ny elo mirehitra afo. Iny tsara le izy rehefa miresaka fanjakana lanitra tsika dia miteny Jesosy mila manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Rehefa miresaka momba fanjakan'Andriamanitra dia zao notenen'i Jesosy, mila esorina zay manafotoana anao tsy ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mahasamihafa le izy, fanjakana lanitra zay manao ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra esory zay manakana anao tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mino fa hitombo fiombonana amin'i Jesosy tsika ao anatin'izao fotoana izao. Teo pasteur Junias le niteny hoe mila mivavaka. Vavaka nampianarin'i Jesosy dia caneva, toro lalana, fa tsy sujet tokony ataonao pli vava. Ho tonga ny fanjakanao. Raha manao an'izay vavaka zay zao ianao androany dia efa déphasé satria ny fanjakan'Andriamanitra efa tonga. Nitenen'i Jesosy hoe raisy ny fanahy fiadanana ary tamin'ny Pentekosta feno ny fanahy ny olona. Dikan'izay zao tsika miteny zao zany efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Alleluia. Matteo 4:10 naran Jesosy, ho tonga ny fanjakanao io ary le izy, atao anie sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Jaona 1:7-2, raha iseho Jesosy dia ho tahaka azy isika. Zay ny tonga antsika anatin'ilay Jaona 1:3-2. Ny fanjakany lanitra dia ny ahatonga ny tany ohatry ny lanitra. Rehefa eo zany ny fanjakany lanitra dia hovain'Andriamanitra ny zavatra rehetra misy eo aminao. Ny zavatra tadio zay, zavatra, ny zavatra rehetra eo aminao hovain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanjakany lanitra hitovy amin'ny zavatra ny lanitra. Tonga dia zavatra tsara ety tany ny antoyany tahaka ny any an-danitra. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy zavatra ary tsy tany fa ianao. Ary le référence le fanahafana tsy ohatry ny lanitra ianao fa tonga dia ohatry an'Andriamanitra. Fanjakany lanitra zany ety tany tahaka ny any an-danitra. Ny fanjakan'Andriamanitra enao tahaka azy. Amen. Fanjakany lanitra eo aminao, fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Ny fanjakany lanitra dia mampatsiaro antsika fa rehefa eo Andriamanitra dia tsy maintsy misy zavatra tsara eo ary tsy maintsy mihetsara ny zavatra rehetra. Zay mahatonga ny boky ny Apokalipsy 4, rehefa nampahitana ny zava-nisy tao an-danitra Jaona dia nahita zavatra tsara. Normal be ko any an-danitra. Fa tsy normal avy eo, lasa le fototra le fahatsarana ny tsitany satria tsy tany amin'i Jesosy amin'ny masony fa tany amin'ilay zavatra tsara tarehy. Seza fiandriana 420, loholona 420 vieillard, fitafian'zareo tsara tarehy be, ohatry ny ranomasina kristaly, nisy créature 4 feno maso. Atao inona moa maso? Tsy jerenao fa hijery an'i Jesosy eo afovoan'ny lanitra sy tokony eo afovoan'ny zavatra rehetra. Raha fitinina dia zao, tsy tokony ho variana isika hijery zay fahatsarana miseho azy manodidina ny fanatrehany, fa tokony banjina an'Andriamanitra tsika satria ny fanatrehany no rehetra ho atsika. Eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika zao amin'ity takarivo ity, misy zavatra ataon'Andriamanitra mivadika tsara ho azy, misy zavatra miova tsara ho azy. Tonga dia changen'Andriamanitra satria zay mihitsy Andriamanitra. Izy anie tsara sady misy olona zao mpanao mofo, zay menao azy eo dia avady ao mofo.
itondranao mangahazo izy dia anaovany lafarine iny farine de manioc dia anaovany dia iny le mahatonga le chipsa karepoka be secret zany. Alleluia. Ka ny olona mpanao mofo a zay raisiny tanana eo dia lasa mofo daholo. Ary Andriamanitra mpanao ny tsara zay raisiny tanana eo a tsara daholo. Zay mahatonga antsika mitsikitsika amin'ny fanatenana isaka tonga amin'ny fanatrehana satria maninona eto amin'ny fanatrehana zao a ho avadibadika Andriamanitra any amin'ny tsara daholo ireny zavatra rehetra. Dia zao anefa tsy le zavatra tsara, tsy le zavatra mihatsara, tsy le zavatra ratsy lasa tsara, tsy zay ny tokony ho hisarika amin'ny fonao, fa le Andriamanitra tsara mahatonga amin'ny fiovana izy ireny no tokony ho jerenao sy banjenao ary tsy tokony hiala any aminy ny masonao. Tonga avy any Jaune nampahitana tena misy ny voyage dans le temps, misy Andriamanitra rery mahavita an'izay. Niezaka nitady any zanak'olombelona fa tsy hahita izy fa Andriamanitra no mahavita an'izay. Ny rédemption na ny fotoana ny fanavotana dia lahady hariva nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty no nanaovan'i Jesosy ilay izy. Rehefa nandeha niaraka tamin'ny Cléopas mirahalahy dia tsy nahafantatra azy teny an-dalana, monomonona be hoe zay zao malahelo fa tsy nitsangana akory izy, zay efa ny investa be mihitsy dia tena fa baraka manana bla 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 patati patata be dia be. Tsy fantany fa le monomononana io a io olona miaraka amin'io le Jesosy everiny fa tsy nitsangana. Ino tsara ne? Jesosy tsy nitsangana akory rangaty e, le rangaty resany efa le Jesosy mitsangana. Misy taona ianao miteniteny foana ohatrany ane. Zay nefa ty valombavaka ty fa le valombavaka efa io fa ianao tsy mahay misaotra an'Andriamanitra dia tsy mahita an'ilay izy fa io le izy io. Andriamanitra mangataka eto anatrehanao mba tena ho tahinao jirama efa tapaka ny rano. Zay ny valombavaka. Tsy apozinao fa ambadika izay misy zavatra amboarin'Andriamanitra, misy rainy, misy chantier, misy projet, fa raha vao tsy misokatra masom-panahinao a dia jabaka anaty monomonoana ianao a dia ringana any amin'ny désert. Ny olona vao mivavaka ny mahazaka ny circonstance mitranga rehetra satria vao mitranga le izy io ary le nangata io le valiny io tsy maka izy io tsara ny ao ambadika io. Zay manana an' Jesosy any afaka hananina an'izany fotom-pisaina an'izany amboarany fo na mivavaka. Fa raha tsy mivavaka ianao eo vao mikoropaka hoe ino ny ty mitranga ity zay ary le takizay ny vavaka. Ia zay le izy. Fa raha mivavaka ianao tranga zay mitranga eo to dia fantatrao io ny lalina hitondran'Andriamanitra. Dia tsika hijery ny Baiboly to dia miverina averina any mihitsy ny fo sy ny saina ary ny fijery. Fa inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fiain'i Abrahama? Omeko taranaka ianao le rangahy efa antitra, le rangahy tsy miteraka, ny vadiny efa antitra, ny kibo momba, ny kibo maty. Inona ny antenaina amin'izany? Tsisy antenainy zany. Zay mahatonga ny Abrahama rehefa tsy nisy zavatra antenainy dia nafindra no any amin'Andriamanitra ny fanantenana. Toy izy aleo manantena an'le ny teny fa tsy hanantena an'le zaza ny teneniny. Mampianatra ny Baiboly. Andriamanitra moa zany mampianatra antsika amin'ny alalan'ny tantara anaty Baiboly. Rédemption lahady hariva iny a rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy maraina dia nanjavona teo imasin'ny Cléopas iny Jesosy niakatra tao an-danitra nitondra ny rany satria iny raha iny a no hividianana anao sy izaho. Tondrona mahitsy tsaritsika aloha. Vita iny fanavotana iny azadino fa ny fotoana any an-danitra sy ny fotoana eto ambony tany ary ny fotoana eto amin'ny fizika sy materiel sy ny fotoana amin'ny spirituel tsy mitovy. Ohatry ny ela be ilay izy fandray mpimaso dia efa nisehotan'ilay Jerosalema izy vita ny fanavotana. Amen. Dia zao zay zavatra nitranga izay ry Jaune mbola atao anatin'ny ranomaso mbola hoe inona ihany le ho atao. Jaune zany a le isehoan'i Jesosy fa rehefa amapolo taonany aty aoriana rehefa ho gadrainany amin'ny nosy Patmos izy dia nentin'ny fanamasina indray hiaina an'le fanavotana alahady hariva izay mety hoe 50 ans avant. Zay nge tenenako anao hoe mampivoyage ianao dans le temps Andriamanitra. Ohatra natao tamin'i Moïse nga moa nisy tanatrika ny Genesis tsisy. Fa Andriamanitra nitondra azy hoe avy eo entiko ianao ohatr'izao no nitranga tamin'ny Genesis tamin'ny mbola tsisy olona. Zany hoe Andriamanitra afaka mampahitanao ny passé, afaka mampahitanao présent ary afaka mampahitanao ny futur. Inona ty mikoropaky ty
maître ambony maître miaraka avinao, tompony anarany mpanjaka zay mbola tsy hitany maso loha efa niteneny. Aza mana, aza matahotra, miara-miasa, mahasoa io ty taona ty, tsôbily. Ka za zany zavatra gafa nifarana ngany taona. Zafata lasa izy ne pasteur tsy hita ihany. Efa nifarana ngany taona menimenina be anao. Atsara. Tanajareo Jesosy. Inona tamin'izay niteneniny tsy efa nefainy. Niteny izy, hidina hamonjy anareo. Krismasy. Vao nifarana eo ny ministèran'i Jaune, anomboka ny anahy. Tapadoto Jaune nanomboka Jesosy. Ho atolotra eo an-tanan'ny mpanoty, iny fanatolotra. Ho kapohana, iny fankapohana. Ho fantsihana, iny fanfantsihana. Ho lefonina, iny fa ho lefonina. Ho vonoina, iny fa vonoina. Maty, iny fa maty. Hitsangana, iny fa nitsangana. Hiakatra, iny fa niakatra. Hiverina, ho avy zay fotoan'izay. Angoniny any anatinao fa zay niteneny nitranga. Ka amin'ity taona ity niteny izy fa jobily. Niteny izy. Variany Jaune nanjely, wow, tsara be ny aty an-danitra. Normal lako any an-danitra. Fanjaka lanitra. Fa ny antony mahatonga ireny fahatsarany ireny, ilay zanak'ondreo voany, Jesosy avy any Nazareta. Tsy tokony ho variana isika any amin'izay fahatsarana miseho azy manodidina ny fanatrehany, fa tokony mibanjina an'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany. Job 26:13 amin'aran'i Jesosy. Ny fanahiny no mahatsara tarehy ny lanitra. Ao a, ny fanahin'Andriamanitra no mahatsara tarehy ny lanitra. Mitondra beauté ny fanahy-masina. Salamo 143:10. Aoka ny fanahinao tsara no hitarihanao amin'izay tany marina. Mazava zany a, fanjakan'ny lanitra, fanahy-masina miantoka an'ilay fahatsara-tarehy, fa ny fanjakan'Andriamanitra, fanahy-masina mihitsiny no tsara. Ny lanitra tsy mahazo miditra ao anatinao, ianao mahazo miditra ny an-danitra. Satria tsisy voary mahazo miditra ao anaty voary. Zay maha-illégal ny devoly rehefa mipossédé. Nefa noho ny amin'ny fahadisoana fanapa-kevitra, mahatonga ny olona mijabaka. Ohatra, tery amina filana, dia mivavaka amin'ny devoly, dia fitahan'ny devoly. Dia vao io fa miditra anatin'ilay zavatra ampanaoviny devoly, dia azo ny idirana sy ny azo ny ampiasaina. Dia mampalahelo ilay olona avy rehefa possédé. Tena mampalahelo. Satria lasa tsy tompony tenany. Eto ambony tany ake zany nge dia tsy tompony tenany foana e. Na possédé ny devoly, na manaiky ianao hiverina amin'ilay programa tsara avy amin'Andriamanitra tamin'izay mividianana ianao mba ho assuré ny mandrakizay ianao satria manatompo ianao. Zay mahatonga hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen na? Ijerentsika ny vokatry ny rédemption. Vakitsika ny Apocalypse 5. So mivaky ny teny amin'aran'i Jesosy. Amin'izay azonao tsara ilay zavatra nitranga. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7. Teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza n'olombelona mendrika hanokatra ny boky sy ny hamany tombo-kaseny. Ary tsy nisy olona tany an-danitra, na tetỳ tany, na tany ambany tany na hasokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy azy satria tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ny olona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'ny Joda dia ny solofony Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny 7. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina efatra, ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondro nitsangana tahaka ny efa voavono, na natandroka 7 sy maso 7 dia ny fanahy fiton'Andriamanitra nirahana ka any amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tany ankavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana, ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manan'aina efatra sy ny loholona 420 dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondro sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didika azo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao ny mendrika haka ny boky, ianao ny mendrika hamany tombo-kaseny, voavono ianao, ny rahanao nanavotanao an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny foko-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ao an'Andriamanitsika ireo, ary manjaka ambony tany izy. Ajantsika eo. Ny zavatra antrangana dito ny fotoana ny rédemption, ary zany mahatonga antsika hamelona fanantenana.
fa rehefa manaiky ianao ametraka an' Jesosy ho tomponao, ho tompony fiainanao, ho tompony vatanao, ho tompony ratsambatanao rehetra, zay le fanavotana ho atsy. Rehefa manaiky ianao, eno tsara, rehefa manaiky ho avotana ianao dia afaka misitraka ny vokatry ny fanavotana. Mazava zany. Rehefa manaiky ho avotana dia mety hiteny hoe fa nga misy tsy manaiky, io misy koa. Safidy ane le izy, fanapa-kevitra le izy. Jesosy mahatao ny rehetra fa tsy nitsangana ho an'ny rehetra. Satria misy olona tsy manaiky ny fitsanganana, dikan'izay tsy valabla ho an'le olona mandà zany fitsanganana, fa nitsangana izy. Mila manaiky tsika. Zay mahatonga le hoe zay mino sy atao batisa. Novonjena, zay tsy mety mino no elohana. Averiko. Zay manaiky ametraka an' Jesosy ho tompony tenany, araka ilay voalaza ny boky ny Korintiana hoe tempolo ny fanamasinareo ary tsy tompony tenanareo mitsony. Eo no miainga ny fahafahanao mifandray amin'ny programa mpanavotana avy amin'Andriamanitra. Izy mpanavitra anao fa ianao mila manaiky an-tsitrapo hoe manaiky aho avotany. Dikan'izay tsy manao zay tiako tsony aho zany amin'ny fotoana anekeko fa novidiny sy navotany. Lesika androana zany dia zao tsy mahazo manao zay tianao ianao. Baraingo mipetraka fa maneniny jereo daholo mivokatra zay tianao atreto, tsy adama resantsika efa ianao. Mandraisa lesona. Mandraisa lesona. Inona ny zavatra nitranga? Mahafinaritra. Tsika hiteka mafy ny tompo aloha ny zavatra mahafinaritra be tao ambadika fanavotana. Problème, tsisy olona, tsy misy olona mahavita manokatra an'le izy, le boky. Nefa le boky mila misokatra. Satria rehefa misokatra le boky dia voafafa ny ranomaso. Zany hoe misy ranomaso tsy voafafa noho ny amin'ny boky tsy azo sokafana. Iza no afaka manokatra? Tsisy. Baiboly miteny an'izany, ny anjeliny tefa tsisy ozy izy, tsisy. Fa rehefa eo Jesosy, misy indray. Misy zavatra zao efa eto atao fanatrehan'Andriamanitra tena tsisy azo atao tsony. Fa rehefa eo Jesosy, misy. Satria ny problème, tsisy olona. Dia tonga avy any Jesosy dia niteny, za le olona. Dia régler les problèmes. Zao Jesosy mihitsy ny solution. Te ilaza aminao fa Jesosy mihitsy ny vahaolana ilainao. Jesosy avy any Nazareta no ilainao. Mety tsy azo nareo veriko ihany malizy hoe zavatra nitranga tao an-danitra, io le boky. Teo izy le anjely, tsisy olona mahavita manokatra an'io, nefa mila misokatra io. Tsisy, avereny hoe tsisy. Avereny hoe tsisy. Ao amin'ny fanavotana, misy. Raha zay ianao miditra ao amin'ny fanavotana fa misy eo. Fa raha vao tsy miditra ao amin'ny fanavotana ianao, dia tsy misy. Zay angamba mazava angamba zay. Rehefa tsy hiditra amin'ilay programa hoe Jesosy nividy ianao, dia ianao tsy mahazo manao tsony izay tianao, dia ho tavela eo amin'ilay hoe tsy misy, dia eo afoana, tsy misy. Ahoana naovana tsisy lalana, dia tena tsisy tokoa ne. Fa rehefa manaiky ianao hoe Jesosy mpanavitra, dia lasa misy indray. Mampimebe ndray zavatra voalaza ny boky ny Apokalipsy, tsisy. Any an-danitra reto tsisy mandanka. Ary ny anjely tsy mpampiresaka. Tsy hoe tsisy. Misy fa mabody miteny tsisy. Tsoatranao izy. Rehefa tsisy dia tena tsisy zany. Fa zy Jesosy, za le izy. Ninona tsy misy? Misy mantra. Se ny baiko mahazo galy, alleloia. Midira fotsiny eo amin'ilay fanekena eo tompo. Tsy hanao zay tiako vao zay fotsiny dia activer le rédemption. Tsika zany mandany fotoana manao zay tiatsika, tsisy ninona mitranga, tsisy enao le tao tsisy. Fa vao hoe iny Jesosy fanao an'le rédemption, anavitra, misy indray. Ohatry mampite antaly le anjely fa misy sa tsy misy le izy. Fa izy le anjely, tena tsy misy le izy ka. Fa vao mipotra tampoka teo izy, ay misy indray zany. Veleo amin'ny fanantenanao, afaka hikarakaranao Jesosy. Afaka hiasa eo fiainanao izy. Aza any amin'ilay tsy misy ny saina, ataovany amin'ilay manao zay manao zay tiany, ary tsy mahazo manao zay tiany. Hitanareo le fifantoana mihitsy ny diso.
lasa ny am'le hoe inona zany tsy misy lasa misy ato atony tena alleloia tena ohatrany tena mipopoaka be le profesia tiky nandray zany tsy misy lasa misy lasa andray saitsika nefa ny tokony andehanany saitsika dia le hoe inona zany ny zavatra tiako hatreto nefa nytenenin' Jesosy hoe tsy atao tsony tsy mahazo manao zay tiako satria novidiana tsy tompony tenako aho ianao zany manambava fa tsy tompony vavanao manamaso fa tsy tompony masonao manana sofiny fa tsy tompony sofinao anontanio ilay tompony vidy an'ireo mba hahafahanao manamboatra ny programan'ireo momba ny tenanao ireo ny anjarantsika mitandrina mba handeha eo amin'izay ankasitrahana ny anjarany a zay tsy misy any a ataony misy tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra tsisy olombelona hita mendrika rehefa jerevana Andriamanitra io fa tsy olombelona tsy mety satria tsy maintsy olombelona mihaino ve tsika toy zay ozy Jesosy za le olombelona ka misy le izy Jesosy ny solution hitenenako anao hoe mipotra ho azy le izy tao kibony Maria mipotra ho azy tao le zazakely mipotra ho azy Andriamanitra ny famoronana izy namorona ny tenany tao akibony Maria izy amin'ny fotoana ilana an'izay satria hidina izy hamonjy sy hanavitra ny zanak'olombelona le problema hita ny anjely mivalian'le loholona tsisy idirany Jona sady tsy afaka miteny problema tsy afaka miteny solution asiana mibanjina an' Jesosy fotsiny dia misitraka an'le izy avelao ny lanitra identifier ny problemanao avelao ny lanitra hita ny solution tandrifian'le izy amboary tsara fotsiny fonao so fifandraisanao amin'i Jesosy fa izy mandamina ny zavatra rehetra enonareo ve tsy Jona ny teny hoe tia ny problema fa le anjely ny teny hoe le misy problema ne izy tsisy olona ne masokatra an'io e dia tsy Jona ny teny hoe tia solution fa le olona ndray ohatrany hoe Jona zany a sandwich zay ny tonga ataotsaiko fotsiny afaka nyteny exemple fa zay ranga le aloha teo ampovoany izy le anjely miteny tia misy problème le olona miteny tia misy solution dikan'izay inona zay atao ny anjaranao zany fotsiny fa io Jesosy ary Jesosy lay solution izavatra ato ane osikafan'Andriamanitra zay manekeny hoe ianao hiditra le fanekena hoe tia mizavatra tsy tiany Jesosy tsy azoko atao tsony dia mianatra ianao miombona aminy le izy ane tsy hoe hay tsy tiako azy mbola tianao le izy fa eo le hoe tsy mahazo manao zay tiany eo mihitsy ny ahitana hoe afaka nolotra ve anao le fahefana sy le fanjakana ho an'ilay mpanavitra anao avy eo iny mivadika tsy tianao maran'izay fa misy lalina le izy ilaina ianao mandala le ohatry ny tianao le izy nefa tsy azo atao teneniny akaikinao ilainy iny hoe ny akapaizantsika mantsy ohatrany hoe rehefa ny am'croisade zany atsangany tany roa zay ty andreny Jesosy tefa le mihira to nefa le eny ambony sena zany efa tena le dia ny tiany olona amin'iny tonga dia miala daholo le zavatra tsy tian'Andriamanitra miala iny fa lasa azo ohatry ny papillon tena télivre ny hita masoko aloha tsy ohatry zay ny hita masoko avy manolo teny eo dia miady afakapanavy eo zay ny hita masoko aloha fa tsy haiko ianao satria ozy Jesosy mivavaka fa tsy hoe vita korazady dia vita tamin'iny mivavaka rehetra mivoaka ny vavadiny stady anao dia efa misy fakapana mila tehirizina le izy dia ao anatiny ohatrany misy ohatrany ady amin'ny tenanao iny le izy renao mihitsy ohatrany misy filana sy nofo ohatrany mbola misaroka izay fa tadidinao daholo ny fampianarina hoe Jesosy mpanavitra izy no nividy lafidy be ianao zany eny Analakely manao zao azy gaganio izy dia tsy manilina zany raha zay ny ampijoro fiainam-panahinao décision raisinao avy eo za tsy hanota iny le tsara be fa tsy le fihetsiketsehana problema faharoa nitomany Jaune fa vao vita ny rédemption andininy fasivy tonga dia firambo avao
amadika ny ranomasina ho firam-baovao Andriamanitra fa midira tsara aloha amin'ilay programa hoe tsy mahazo manao zay tiana. Ahoana ke ny fomba nitandremanao tamin'ny vanim-potoanany nampipita di ny ray aman-dreny be taloha fady hoe tsika tsy mahazo manam-pabolo isaka lakamisy dia voatandrinao be tena vo lakamisy dia efa tsy mahazo manapaka ny manapa-bolo isaka ny lakamisy ary mbo vitanao tamin'izany tsy hita hoe hitondra vokatra iny ny vokatra izay tsy mandeha ny tsena ny coiffeur rehefa lakamisy izay fotsiny misy miaino ve rehefa noteny Jesosy tsy mahazo tezitra dia mba fezo fa manina mora tonga dia isony Jesosy toa zavatra mahatezitra ianao ny esoro voalohany io ianao no mahatezitra voalohany eto amin'ny tanàny eto misy miaino ve tandray mivavaka ataonao io Andriamanitra isory eto amin'ity tany ity mihitsy zavatra mahatezitra hoe lasa tsy ny zavatra mahatezitra ny esorana fa ny fonao novaina tsy ho mora tezitra. Ahoana mihitsy reny mpitondra moto reny tsy reny ny foanana ianao no amboarina sa tsy zany isika ny vangin'Andriamanitra fa tsy le zavatra tsy efa masaka ve zay isika no imason'Andriamanitra sy fantohana fa tsy ny zavatra. Tomany Jaune vao vita ny rédemption tonga dia firam-baovao firana mbola zany hoe vao tsy haiko izy nitarika atao zay koa mbola baraingy izy misy nitarika atao dia ny anjely mbola le miteny firana efa firy zany andininy firy le ho ataontsika zany fa vita ny fanavotana le firana efa firam-baovao mbola tsy nisy sady mbola tsy voasoratra zavatra mbola tsy anaty répertoire ao ambadika io ranomasy io raha manaiky ianao zay kosa aloha tsy hoe ranomasy mitsombadimbadika fa manaiky tsara iainan'le hoe navotana fa ny olona navotana tsy manao zay tiany am'izao nambony ohatra ny fety be embouteillage be mihitsy ka tsy afaka hamonjy sekoly tsy manao zay tianao zany ianao ka tsy anao hitongotra io antompo io tsy angana tsy zao fa le amin'ny fiainana vonjeo sekoly Apocalypse 4:4 sy 4:6 le resantsika teo tany amin'ny fahatsarany lanitra ny fifantohan'ny Jaune fa rehefa tanteraka ny rédemption novain'Andriamanitra ny fifantohan'ny Jaune ho any amin'ny fahatsarany izy Andriamanitra zany hoe manampy anao zany Andriamanitra rehefa hita ny fandrosoanao ko arakaraky ny androsoanao dia ho marina aminao ny hoe ary ny masina e masina arakaraky ny androsoanao hoe za Andriamanitra tena te hiova mainky Andriamanitra manovanao. Alléluia. Apocalypse 5:6 zanak'ondry voavono ao amin'ny 5:8 ny enkoka teo anatrehany zanak'ondry ao ambadika ny fiaretana misy voninahitra niaritra toy ny vonoana ny zanak'ondry fa tsy maintsy hankofany lanitra ray amanontolo avy eo zany le mezany rédemption velominy fanantenanao hoy izy Paoly apôstôly zay miara-miaritra aminy dia mba hiara manamboninahitra aminy ko inona zao mba hiaretanao mino fa misy ao fa courage fa ambadika izay fiaretan'izay nony amin'i Jesosy dia hoentin'Andriamanitra ny mivoninahitra izay olona izay avy reny zay miara-miaritra amin'i Jesosy hoe ny miara manamboninahitra aminy hoe teto le zanak'ondry voavono zany zanak'ondry voavono zany maradratra zany tsy mampite hijery tonga dia ohatrany hoe contraste amin'ilay fahatsarany lanitra ny mety izay koa na tonga n'le Jaune le Jaune apôstôly Jaune tsy nahita satria rehefa nijery wow iny akoa ty maratra tsy fatany fa le ohatrany eritreretiny fa tsy hojereny le tokony hojereny le zanak'ondry voavono fa rehefa vita ny rédemption le zanak'ondry voavono tsy maintsy hankofana misy voninahitr'Andriamanitra tsy maintsy mitranga ao ambadiky ny fiaretana aoka ianao tsy hiteny fotsiny hoe iseho voninahitr'Andriamanitra nefa tsy misy fiaretana misy fiaretana kely dia miseho voninahitr'Andriamanitra toy izy Jesosy tamin'ny Maria sy Marta
fahafatesana izy no antony io aretiny io fa ny ampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Finona ny fiaretan'ny Maria sy Marta tao? Be deaibe ny zavatra ny aretany satria nijoro izy. Zay namany Jesosy. Ho avy eo izy, hosotrano io anadahana io. Alevoary. Tika le alevoary fomba fiteny. Hoe ndana jereo tokoa. Fa tsy tonga Jesosy. Teo izy ny mpitazana. Ny anareo ohatra mifanary ao anaty fahoriana. Boky ny obona dia manambara fa ny tena kaiza dia zay olona miandro fahoriana ka aiza rahaby. Lasaiza izy. Ary niandro teo an-davarangana mihitsy le dadatoa anankiray le mpanenjika ireny. Niandro teo izy. Teo tsy tonga mihitsy. Teo izy Maria sy Marta. Ho avy izy. Maty Lazarosy. Zay ndika le teo. Dia mbola nijoro i Maria sy Marta. Tsy maninona. Fa raha maty izy. Aza mbola finosona. Ka efa tonga ny hvkl, efa nanatitra lamba, efa natao daholo ny anina rehetra. Miandry aloha io. Fa ho avy eo Jesosy hanangana azy. Miandry indray le dadatoa teo an-davarangana. Tsy tonga Jesosy. Misy zavatra heretana aloha anatin'izany. Veana le dadatoa. Tsy haiko aloha nareo fa tena nitsangana ve re maty le hoe zanak'i Za aloha. Nisy boky nivakiko zay dia hoe rehefa torana ho ny olona ka ohatran'ny misy karazana fatoranana dia ohatry mijanona ho ny fofa izy tsy maty. Mahita dery Maria sy Marta zany a miaritra aloha satria maninona mba mino an Jesosy ihany fa tsy naharaka programa. Za mahita fa misy maharaka programa manatrika eto manomboka izao. Dia niteny am'izay le dadatoa. Bon, tsy maintsy finosina amin'izay raha tompokolahy. Finosana izy Maria sy Marta finosana. Dia tsika igny oka aloha inona ndray. Ho avy eo Jesosy. Azo atao faty maty be fa mbola vahany io. Ary zay no nampikoropaka an'izareo rehefa le niteny Jesosy hoe vao maty. Teo hoe takizay tsy. Satria to le bombo sisety be reny no mivoaka tao le fatotra be mihitsiny. Ainao ve le fiaretany? Hitanao ve le fiaretany? Teny ampandevenana ny traîne be mihitsiny. Dribble be mihitsy Maria sy Marta ohatr' izao mihitsy. Fa ahoana ay ny ao am-pony zareo. Enganie Jesosy mba ho avy. Fa le raha matona andevina an'izany masony mihitsy nahita fa zanany latokana tonga dia sakana fa teo mpitomany izy. Toy izy Maria sy Marta asitomany dia ho avy izy. Tsy tonga Jesosy. Teo izy le dadatoa sy le mpanenjy enina ihany. Sao dia tokony hiverina any amin'ny fiangonana ny eviana ihany fa ty zavatra vavoana ataonareo ty toy ny hafahafa. Miaritra. Miaritra. Miaritra n'ity vavan'olona rehetra ity. Nalevina. Ozy izy le dadatoa. Azo idina ve mivady? Andraso aloha. Ozy le dadatoa efa naposika ihany. Mbola ho avy izy. Letika ihany masoandro. Tsy maintsy nakatona ny vato. Tsy maintsy niody ny fianakaviana. Be dia be ny teny nanjota anatin'izany hoe zahay le anana. Tsy aleonareo hoe anana le anana. Le olona efa dom-pahoriana mbola ho azan'ny dombava ihany. Hoanana. Tampotampoka teo tonga Jesosy. Andeha hamoha azy afa matory izy. Sa akoroka anie zany reta. Tsy mahazo tafotoana amin'i Jesosy zany ianao. Zay no anisan'izay lesona zay. Toy izy Jesosy. Toy izy tamin'ny mpianatra. Raha mandeha amin'ny mazava nareo dia tsy tafotoana. Toy izy mpianatra. Mandeha amin'ny inona zany zay matoa tafotoana. Dia voavaly le fanontaniana mandeha anaty aizina. Fa raha mandeha amin'ny mazava hono dia tsy sirika mampasorena mihitsy na ohatry ny kiodiny aza. Tsisy. Miaritra Maria sy Marta. Tonga avy any Jesosy. Aiza nametrahana ny maty. Ery amin'ny fasany iray. Okey. Tsangana ny an-tahanao. Oui. Tsangana izy. Fa rehefa tonga mifara ka tena imanana ny anina. Iselatra be ohatry tena iseho ianao any amin'ilay tsy ny lavitra be iny le teneniko anao izy Jesosy. Fa le androany. Misy zavatra indray saintsaintsika lavitra be nefa tian'Andriamanitra atao. Androany. Natsony Jesosy amin'izay Lazara mivoha tao. Rehefa mivoaka Lazara
tsy nisevy voninahitr'Andriamanitra, tsy nivadika voninahitra ve le fiaretana, koraza ry miaramiaritra rehetra misy voninahitra ao ambadika ao raha fantatrao tsara Jesosy. Misy ao. Amen. Fantatrao fa nofinofin'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 19:6 le ho tonga fanjakam-pisorontsika. Nofinofin'Andriamanitra. Vita ny rédemption, nanofinofin'Andriamanitra ary nefaina. Elo mirangaty fa nantenanao fa nan'Andriamanitra ary mbo vita tamin'ny rédemption sy anao ve tsy afaka ho efaina. Fa zao omeo lanja aloha le nofinofin'Andriamanitra fa tsy amahevany hoe le nazy efa le nahafa mihitsiny. Aloha le nazy anazy fa le nahafa mihitsiny. Mba asio lanjany aloha nofinofiny, tiany ianao ho tonga mpanjaka sy mpisorona voatokana ho azy. Ary nitrangy zany. Ty misy anankiray mahafinaritra be. Ny fomba miprezenten'le olona ny Jesosy leoana. Fa rehefa vita amin'ny fanavotana, lasa zanak'ondry. Misy olona rehefa enoy tsara dia mampime be ty. Rehefa avovonjentsika io, dia ohatry ny liona amin'ny tatrevatreva be marina zany. Tonga dia misedrasedra, voavonjy, halleluja! Tsara be zay fa mila miditra amin'ny programma fanavotana fa rehefa tonga amin'ny fanavotana, malefaka ohatry ny zanak'ondry ianao. Misy toetra amin'izay amboarina. Jereo tsara fa rehefa avy nandray famonjentsika dia tonga dia terentsika daholo ny olona to dia handray an'i Jesosy eo no eo. Tadidiko mihitsy tamin'ny izaho vao nifoazan'i Jesosy dia mba namory fianakaviana. Dia nitoriko teny to le izy zany ohatr'izao le anina le izy e. Hita. Mataona ny tateoriana miverina namory fianakaviana dia nitory teny amin'izay fa pasteur efa mba hoe navotany. Dia nisy havaka akaiky izay nanantona izao teneniny hoe mba mazava le tory teninao androany iny e. Fa ahoana ao le tamin'ile ndray mandeha izy tsisy azonay. Mazava, zay le ohatry ny liona. Satria to dia terenao daholo tonga dia tiana ho tantaraina daholo ny baiboly hatrany amin'ny boky Genesika hatrany amin'ny boky Apokalipsy anatin'ilay 10 minutes iarahana fianakaviana eo to dia fitainy daholo. Ohatry ny liona. Fa rehefa mihamandroso anao mahafantatra amin'izay tsy mahazo manao izay tianao dia manomboka misy zavatra mihintsana eo amin'ny nofinao. Misy mihintsana eo amin'ny filana sy faniriana dia lasa mianatra malefaka ohatry ny Jesosy. Tsy mikondane olona na toriteny fa mampahery ny olona sy mamety tokony mpanota fa raha manantona izy tsy manosy botana anazy mpanavitra azy sy mpamonjy azy. Zay le vokatry ny rédemption miovy ianao. Fa tsy tonga dia zao ranga tonga dia toriana filazantsara ka rehefa tsy bebaka tany amin'y e. Ohatry ny liona bekizigiza ny ampitahorinao amin'izany eo. Fa rehefa manomboka fotoana manomboka fantanao izay fa tsy mahazo manao izay tianao ianao dia manomboka hitondra teny ianao hoe Jesosy ny ilainao. Alleluia. Ny olona mbola tsy mandalo fanavotana no mamoaka olona mamo rehefa misy croisade. Tsy ato zany fa ampiteneny tompo eto fotsiny. Fa ny olona avy navotana manakaiky an'iny olona iny. Vavaka ho an'iny olona iny. Manampy azy. Matoa izy tao amin'ny fanamasina eo teo afaka an'izany izy. Ny fanamasina tsy manampy olona tsy te. Eny tsara. Ny fanamasina tsy manampy olona tsy te. Ka raha vao tsy te ianao tsy manampy anao ny tompo. Tena eto ambavaka pasera fa tena mila afaka amin'ity zavary ity aho. Tena le izy aloha tsy mbola mety. Tsy manampy ny fanamasina. Ataovy resy lahatra aloha ianao fa tsy mety le izy. Dia hiditra tsetra ny fanamasina nampy anao. Ka matoy ny olona iny voataony ao tsy hainao ny taona an'iny fa ny fanamasina. Anano ny fahalemem-panan'Andriamanitra. Akekezo izy. Tsy midika izany hoe tafaka hatrany ambony saina izy dia ndre avelao izy ampidinina izy any ambony saina ka misy toerana azo fa tsy avoaka izy. Mazava angamba an'izany. Anao korazady mantsika. Dia miomantsika. Ny fon'Andriamanitra mahita an'iny olona iny. Ny olona navotana manana vava fa tsy mampiasa ny vavany arak'izay tiany fa mampiasa ny vavany arak'izay itiava n'Andriamanitra azy. So dia tsy mandre teny mamy sy teny tsara mahatonga n'iny olona iny no miboboka toka. So dia ny mbavanao ny teny mamy andrenesan'ny fitiavan'i Jesosy hanova azy.
fikekezo izy rahalahy na mety rahavavy na mety ray aman-dreny ianao ny tiany Jesosy raha tiany a dia maninona noatro izao dia mangataka fanamasina sara mba hamaly araka ny tokony ho izy tena tiany ianao ka ary tiany ho afaka ianao ianao izao tonga etany dia fantany fa te ho afaka ianao izy zao aneny ie dia ampahirezina ndao ianotoriteny aloha za hoe teny amin'ny pastera rehefa avy eo ianao hitantsika eo rehefa alaminy tsara hoeto iny olona iny fa sarobidy amin'i Jesosy iny fa talohantsika aloha tonga dia tsisy resaka satria mbola tsy navotana mbola tsy henareo nga le to dia mifosazy sika rehefa mitady hoe efa natao zany dia miala anao na le tiako ohatra ny tsy apio tonga dia mbola lioana mbola tsy navotana fa rehefa navotana amin'izay dia mahafantatra ny asarobidin'iny olona iny eo anatrehan'Andriamanitra ho mihoatra noho izay mety ho fahatsapana amin'ny serana fa tena ny fon'Andriamanitra mihitsy manomboka renao raha mijery ny rahan'i Jesosy sika dia izao ny rahan'i Jesosy amin'ny famonjena dia azahoantsika famelan-keloka fa ny rahan'i Jesosy tao amin'ny fanavotana ny vidianana antsika izany hoe ao amin'ny famonjena voavonjy ianao ao amin'ny fanavotana navotana ianao ary tsy hoe navotana fotsiny fa tsy manao izay tianao fa asain'Andriamanitra mijoro fa rehefa nafahana dia tsy miverina intsony amin'izay efa nanafahana anao amen izay fotoan'izay ho tanteraka ilay lohevitra nomeny tompo antsika androany hoe za velona ho amin'ny mpanavitra iza moa mpanavitra antsika Jesosy joba ny tena fa velona ny mpanavitra ao izy ia dingana anankiray zay fa ny dingana hidirantsika zasy ianao mila velona ho an'ny mpanavitra antsika dikan'izay tsy mahazo manao izay tiantsika avy ireny hoe tsy mahazo manao izay tiako satria izay tian'Andriamanitra ny mahasoa amen dia tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy dia andray ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny vaovao dia aorian'izay hivavaka tsika dia avy eo mirava Alleluia. Alleluia. Andao aloha tsika hitehaka ho an'i Jesosy satria niteny tamintsika izy. Amen. Toy izao indray ny programantsika rapitso amin'ny 7 maraina eto amin'ity toeran'ity sabotsy communion hiaraka tsika hanao fandraisana fanasan'ny tompo Jesosy no manasa ao anatin'izany dia tongava tomo ny namana tomo ny havana mantsakaiza mba hiara hisitraka an'izany atao hoe fiombonana amin'Andriamanitra marina izany amen izy aloha voatata ao anatin'ny fotoanan'ny fiombonana misy tsy voata zany tonga eto zany tao anatin'le andaontsika hitona olona ho an'i Jesosy amen andaontsika tsy ho titena hoe tsika rery no mahazo dia ny hafa ajantsika any fa tomy ny hafa ny ho tonga eto amin'ny fotoanany communion rapitso sabotsy eto amin'ny tranopokon'olona analakely manomboka amin'ny 7 maraina dia miaraka eto indray tsika handray teny iombona amin'Andriamanitra hideran'Andriamanitra hiankohoka dia ao anatin'izany ao aorianan'izay dia misy ny fotoana ho an'ny tanora dia misy ihany koa ny fotoana ho an'ny club d'enfant raha mananjanaka ianao dia hoeto hianatra tenin'Andriamanitra ny ankizy fa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza dia tsy misy fiarovana tsara indrindra ho an'ny ankizy akoatra ny fitezana ny ankizy amin'ny tenin'Andriamanitra izay ihany no azo antoka fa ny akoatran'izay efa mivilana sy mivalana daholo amin'izao ny fitezana lasa mifanoroka ny ampianarina any anatin'ny filma sy ny dessin animé dia fantatritsika izany fa aleo tezaina araka ny soratra masina ny zanakitsika amen izay fotoanantsika rapitso amin'ny latsinainy sy talata sy larobia misy ny sekoly izay ierahantsika ihany super U Analakely manomboka amin'ny 7 maraina izy io super U rihana faharoa na 2e étage 6 26
larobi moa zany ntsisy zany vaintsisy latsinainy sy talata zany sekoly ao amin'ny riana faharoa dia tongafa latsinainy sekoly famana olana talata sekoly fanasitranana dia tongava amin'ny fitoka hatramin'ny valosasany riana faharoa ho atsika zay andeha croisade dia misy fandaminana angamba rapitso mba tsara raha tonga dia miaraka tonga eto rapitso dia mandray ny instruction farany tsika ny programmatsika amin'ny herinandro zoma sisabotsy dia tsy eto amin'ny tranopokin'olona analakely isika no manao fotoana ny zoma sisabotsy amin'ny herinandro ho an'izay tsy lasany fianaratsoa dia tsy eto amin'ny tranopokin'olona analakely fa ao amin'ny super u riana faharoa ihany tsy miova ny ora fidirana amin'ny efatra ny zoma ariva ao amin'ny super u tranopokin super u riana faharoa dia ny sabotsy amin'ny fito maraina ny fotoam-pandraisana dia takizay sy takizay ny fotoanatsika azatonona ny mitondram-bavaka ny croisade any fianaratsoa manomboka zoma sabotsy ary alahady izao araka izay hitatsika etsy amin'ny écran géant dia izay ny filazana sy ny vaovao atsika azatonona ny mieno ny radio FM 90.8 soran'Andriamanitra ny amin'ireo fanahy voakasika marobe ny amin'ny fisian'izany onjam-peo zany ny fandaharantsika ihany koa moa dia mandeha mivantana ao anatin'ny hvkl-mission events dia izarao amin'ny hafa raha mahasoa anao amen rehefa nahasoa anao dia andaontsika izarao amin'ny hafa asaiko ianao hitsangana injiro maketsy amin'iretsy boxa retsy ny tananao dia andaontsika hivavaka rahay amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay fa fitiavanao famindramponao mbola fana hitonga eto androany zay rahay amin'ny anaran'i Jesosy dia mivavaka mba ho tonga fanan'olona marobe ho anao voatahiry hatramin'ny farany reto fanatitra sy ampafolo-kareny reto Jesosy io zay nanome ireo zay tsy nanan-komena kosa dia ianao hanome azy mba hafahany manolotra ho anao mankasitraka rahay amin'ny anaran'i Jesosy dia mivavaka koa zay ho an'ny fotoana ny fianaratsoa amin'ny herinandro Jesosy ao ny seminaire zay ho atrehana ao koa ny croisade dia apetraka feno ampelantananao zany Jesosy ianao hikasika ny fony tsirairay avy aoka zay manana programa ho amin'izany dia ho tahinao izy Jesosy ireo zay tsy afaka mandeha koa dia tahi io Jesosy mba hahatsiaro an'izany fotoana izany ary hitombony amin'ny fanarahana anao mankasitraka rahay amin'ny anaran'i Jesosy amen dao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy nalainao avy lavitra loatra ve dia tsy ho tianao nalainao avy lavitra loatra fa fanaininao ny diantokinao ny ainako borofo ny fiainako fa nalainao avy lavitra loatra tsy ho arinao ilay olona no vonjinao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay ahoe lay olona no sitranonao mitsaokanao ilay olona no sitraninao mitsaokanao Jesosy ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay ahoe nalainao avy lavitra loatra no fidinao nalainao avy lavitra loatra tena nijalinao ny diantokinao
loatra loatra tsy ho arinao le olona tainao ilay olona no tainao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay no lazanao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay ahoe zay ahoe le olona no sitranonao mitsokanao jesosy a ilay olona no sitraninao mitsaokanao halleluja ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay ahoe zay mitsokanao zay jesosy a za jesosy fa mitsokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovanao tsy mandisy fanantenany jesosy zay no lazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manananay atsakatotanao mitsokanao zay jesosy a jesosy mitsokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovany tsy mandisy fanantenany jesosy zay no lazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manananay zay anao zay anao zay ilay olona no kasinao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay ahoe zay ahoe lay olona navotanao no manambara amin'ny tetikarivoty iray aminaran'i jesosy fa ijoro zay tsy ho zatra anao zay tianay an'olo tena anafoana ny tenanay andatena mba ho isan'ny olona navotanao novidinao tamin'ny ranao fanananao ary tsy manao zay tiany satria manatombo jesosy a mipetraka am-pelantananao ty takarivo ty ny fahafahan'ny fonay micomprendre sy mahatakatra ny asaribidin'izany fanavotana zany lay fahafahana hoe miara-miaritra aloha nidirana amin'ilay voninahitra iombonana aminao vavaka ho antsararay amin'izay tonga eto amin'ity takarivo ty a no velarinao avokoa ireo vokatsoa rehetra avy amin'ny fanavotana zay ny fitainao taony ranomaso a lasa firam-baovao taony hoe tsy misy mihitsy lasa misy be dia be izy ireo ary nampahirezinao zay hoe rehefa eo tokoa ianao afaka iova ary afaka hitsimbatika ny zavatra rehetra miandry anay ianao eo amin'ilay toerana anekenay tena hitombo tsy olombonjena fotsiny voavela eloka fa olona navotana tsy mamerikeloka zany hoe tsy mamerina intsony izay eloka efa nanafahanao anay fa vaino anatin'ny ray minitra dia eto anatrehan'i jesosy mifonao tenenao amin'Andriamanitra ny momba anao ray manontolo ny etaetanao iombona aminy ny fanirianao iainana zany dinga pahatanterahana efa nytenen'izany ako ianareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany ray nareo zay ny an-danitra ndreny zay Jesosy ny fonay entireto anatrehanao ny fiainam-pananay ny fanoloran-tenanay mba ho tonga saina foana zay fotoana rehetra fa fanjakany lanitra eo aminay afaka hiantoka ny fahatsarana rehetra avy aminao fa mifanjakanao tompo mifanjakan'Andriamanitra ato anatinay dia manosika sy manampy anay anaka anao ka zay tianao ny tokony
maharisika anay ary tokony ho vitanay ny mandatena tsy anao rehefa zavatra tsy tianao na amin'ny zavatra ampiasana ny maso, ny orona, ny sofina, ny vava, ny saina, ny vatana, ny tanana, ny tongotra, ny fanaka, ny kibo sy izay rehetra mahakasika anay satria tsy mandehandeha foana ny fiainanay fa saika very zay raha tsy ianao ny namonjy sy nanavitra anay aoka ho vato fantsika ny anatin'ny fananay sy ny fona izany fahamarinana izany. Saotra Jesosy tena nahavotanao tamin'ny raha anao izay, olombonjeny izay ary olombovidy izay. Saotra fa izay nividinao tsisy afaka hividy intsony satria tsisy afaka hanome ilay vidiny tahaka izay nalohanao dia ny rahanao sarobidy. Saotra ny amin'ny rahanao Jesosy, rahanao anao intsony amin'ity takarivo ity hanadio ny fieritreretana ahafahanay mahita Tompo fa ao aminao, miaraka aminao ary mifototra aminao ny zavatra rehetra. Tsarovany tsirairay avy izay tonga teta tamin'ity takarivo ity, ao ny miatrikady, ao ny manana olana, ao ny marary, ao ny misedra, ao ny ao anaty brisement karazany, ao ka ny tsirairay avy tena hitodika hijery sy hibanjina anao, tsy ho sondriana amin'ny zavatra tsara mety misy hita eo amin'ny fiainan'ny hafana eo amin'ny fiainanay manokana fa tena tsy alany aminao ny maso sy ny fifantohana satria rehefa eo ianao na ny boky tsy azo sokafana ary lasa misokatra ary lasa tonga mazavana ny révélation fa mila miankina aminao tanterak'izay ary zany no ianaranay Tompo. Saotra fa manam-paharetana ianao miaraka aminay. Tsaroviny tsirairay avy aleto indray makivaky ny weekend sy ny herinandro vaovao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ray sontsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ianao ilay hamarinina maimaimpona amin'ny fahasoavan'i Jesosy noho ny amin'ny fanavotana izay ao amin'i Jesosy. Tsofina rano ianao ilay velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahita fa ianao ilay mitombo ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe hijoro fa tia zavatra ity tsy tiany Jesosy. Efa nitenenina fa tsy azo atao dia hanapa-kevitra ianao tsy hanao an'izany. Mahita fa ho renao ny asarobidiny hoe novidiany Jesosy tamin'ny rahany ianao. Tsy olo-kolopona ianao, olon'ny Jesosy ianao, olom-bovidy ny tompo tamin'ny fanavotana ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Mandehana fa ny tompo hitanao, ny tompo hiaro anao, ny tompo mielo lalana ary ho herinandro, afakely herinandro ambony eo satria manaiky ianao andeha amin'ny fanekempanavotana. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Fotoanantsika rapitso Pasteur Adolphe ny tonga hitondra ny teny eto ho voninahitran'Andriamanitra. Teka mafy be antsika ho an'i Jesosy dia mirary soa antsika tsiraray avy. Tany Jesosy daholo.